ry havana malala rehetra amin'ny tompo ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Anio alahady 7 Novambra 2024 dia miombona amin'izao fampovavahana ampitaindavitra izao isika atolotra ny sodaparitany Antananarivo andrefana. Aokary hitsangana ianareo hanao ny hira faneva ny sodaparitany, hira faneva ny 520 taona. Ny salamo 7:1 hatramin'ny 5 no iarahantsika mamaky hiderana an'Andriamanitra. Salamo 7:1 hatramin'ny 5. Hamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo isika manao hoe: Andriamanitra, tafatoetra ny foko, ny fanahiko no hira sy ankalaza. Mifoaza rivalisy lokanga, ifo maraina koa aho, hideranao eny amin'ny firenena maro ao Jehovah, ary ankalazanao eny amin'ny jentilisy, fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao, ary mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata ny ambony lanitra ianao Andriamanitra, ary aoko ety ambony tany rehetra ny voninahitrao. Amen.
Hivavaka isika. Raha eo indreto izahay zanakao, efa nantsonao no taominao avy any amin'isa tokantranonay tsiraray avy, ary tonga manoloananao. Misaotra ny amin'ity fotoana sarobidy ity izay amanginao anay, ary indrindra mbola nomezanao anay ny fahafahana misaotra, midera, mankalaza, manome voninahitra anao, eny manametraka ny fanantenanay eo am-piandrasana ny fiavianao. Misaotra Tompo noho ny mbola azahoanay koa miondrika amin'ny fanetretena ka mangata-pamelana aminao ny amin'ny tsy fahatanteranay tsiraray avy, ny amin'ny tsy fahatanteran'ny fiangonana misy anay, ny amin'ny tsy fahatanteran'ny fiarahamonina izay hijoroanay, ary ny tsy fahatanteran'izao tontolo izao. Mangata-pamelana aminao izahay, sasao madio hafa-keloko, ary esory hiala aminay ny fahotanay. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy dia atao vitafa toetra tsara ao aminao izahay eo am-piandrasana ny fiaviany. Ity fotoana ity anery Tompo ho fotoana azahoanay hery indray enti miatrika ny fijoroanay ho vavolombelonao amin'ny sehatra rehetra ametrahanao anay. Ary dia amin'ny anaran'i Jesosy, ilay mpanjaka ny mpanjaka sy Tompon'ny Tompo, no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Dia miarabantsika rehetra manaraka izao fanompoam-pivavahana ampitain-davitra izao ry havana, any amin'ny isa-tokantrano sy amin'ny toerana rehetra izay misy antsika. Liturjia faharoa no arahintsika amin'izao fanompoam-pivavahana izao, ary rinatrany hampitombo ny haimpanantsika, hampiorina antsika amin'ny finoana ity fotoana ity. Araka ny voalaza teny am-piandohana dia ny saodaparitany Antananarivo andrefana no mitarika antsika amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Ny fotoana dia totosaina tao amin'ny Efitsikema, Ambodimita, Betela, Firaisana. Dia mbola mampitombona amintsika ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Tonga eo amin'ny anjara fotoana ny ankizy sy ny tanora tsika izao ka angatahana ny ankizy sy ny tanora mba hitsangana izao. Vavaka isika. Jesosy zoky ny tanora sy ny ankizy sy ianao. Tonga eo amin'ny fotoana izay hihinananay ny mofinaina mahavelona avy aminao izahay ka tahiritsy frano izany hitondra hery sy tanjaka sy fahasalamana ho anay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Petraka isika. Petrakitsika rakizy. Izy amintsika ankizy ary izao ny mahatadidy ny tsianjery amin'ity volana Novambra dia avintsika ity. Tsangano hoe ny tanan'izay mahatadidy? Tsisy mahatadidy ve? Tokony tadidiana aty am-piantohan'ny volana nefa izany tsianjery ao anatin'ny volana anankiray izany. Ny tsianjerintsika ary amin'ity volana ity dia arak'izay hita ao amin'ny Isaia 40 ny andininy faha1 amby 30. Isaia 40 andininy faha1 amby 30. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa. Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka. Amen. Mino fa samy mahita azy avokoa nareo zao andao hiarahantsika mamaky indre mandeha, miaraka tsika mamaky azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa. Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka. Amen. Izany tsianjery izany rakizy no akatsika no sakafo mofinaina ho antsika amin'izao fotoana izao. Ka amin'ny alalan'ny tantara kely no anazavantsika azy.
Nandeha nanao fisindana ireto ankizy sy tanora tao amin'ny fiangonana anankiray. Rehefa nandeha izy ireo dia tonga teo amin'ny toerana anankiray ary niomakomana teo izy ireo fa somary miakatra ilay toerana no safidianana hanaovana ny fisindana. Ary dia samy niomana teo izy ireo dia hoy ny mpiandraikitra, samy mihinana gote dia ataovy izay mahavoky fa hiakatra ny fiakarana eo tsika. Dia samy nifandrombaka mihinana teo izy rehetra, nohanina ny nitrivita, ny sotroina ny jus, samy nanao izay nahavoky azy. Ty tovolahy kely anankiray atao hoe Deraina ity anefa dia tsy mba niaraka nihinana tamin'ny ankizy teo, fa nandeha niatakataka lavitra tany izy, niatakataka kely ndrehitra izy. Noho ny avy eo vita ny fihinanana gote dia iny izy fa niaraka tamin'ny ankizy. Dia hoy ny mpiandraikitra, andao amin'izay tsika ary andeha. Dia rehefa nandeha izy ireo niakatra n'ilay fiakarana dia izao, indro Deraina kely nandeha navitribitrika ary nitavy-dalana teny aloha. Ny sasany anefa somary niraikidraikitra tany aoriana, somary kivikivy mahita n'ilay fiakarana dia lasa manaraka teo aoriana. No ny tonga tery atapony dia gaga ny ankizy, nahita ny Deraina kely falifaly, maresadresaka, misiotsikoka sy mihirahira. Dia nanontany azy ny ankizy, izao no nataon'ny ankizy namany, fa maninona kosa ho Deraina ny falifaly be, ary maninona ianao no navitribitrika natanjaka be niakatra ny fiakarana, nefa ianao tsy mba nihinana tamin'ny gote akory. Dia izao no nataon'ny Deraina, izaho ilay niatakataka iny anie nandeha namaky tenin'Andriamanitra ahy, sady nivavaka, ary ny tenin'Andriamanitra no vakiako dia hoe fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, elatra no hiakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Dia tahaka an'izany koa no tokony ataontsika ry ankizy sy ny tanora, reseko lehilahy hady malala, amin'izay rehetra misy atsika sy amin'izay rehetra ataontsika dia vakio ny tenin'Andriamanitra ary mivavaha, fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka no ananantsika ny hery hoentintsika hamakivaky ny fiainana manontolo. Ka naiza misy atsika, ninona ataontsika dia tsarovy, fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, elatra no hiakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy reraka. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ary hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanamasinao, tsy mitsahatra tokoa izay ny midera sy mankalaza ary hisaotra ny anaranao masina isan'andro. Isaotranao izay noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao taminay, ka nanekenao sy nandeferinao indray ary nanomezanao izao tombonandro izao. Dia ny alahady voalohany amin'izao volana novambra izao, izay efa akatiky ny amaranana sahady indray izao taona 2024 izao. Misaotranao izay noho ny fandaminanao sy ny fitahinao ary ny fiarovanao anay nandritra izay fotoana lava izay. Ary ankehitriny dia tonga eto indray izahay tompo ankalaza sy hideranao ny amin'izany fotoana izany. Anome voninahitra ny anaranao ary hidera sy ankalazanao. Miondrika eo amin'ny seza fiandriananao nefa izahay, ary mandohalika eo amin'ny azy fijalianao izay Jesosy. Mitaraina aminao, mamindrafo aminay Jesosy, mamindrafo aminay Andriamanitra, mamindrafo aminay fa ianao tokoa no hialoao fa ny fanahinay, ary eo ambany elatrao no hialokalofanay. Dia ankehitriny ary izahay
dia manandratra trano mandrakariva ny voninahitra izay fanao hatramin'izay ka ho mandrakizay. Ary mangataka aminao ihany koa raha natao miteraka indray izao fanompompy fivavahana izao hanomezany voninahitra ny anaranao, dia toera ty anatinay ny fanahinao masina, ka namboatra izay kotontaona rehetra atao anatinay, ka namasina anay mandra-piavinao Jesosy Kristy eny amin'ny raha ny lanitra. Koa dia mitenena Tompo fa nyteninao tokoa ny faneliny tongotray. Koa dia mitenena Jehovah fa miaino izahay mpanomponao. Mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy zay, ary ataony amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka izany. Amen. Dia tsika ry havana hamaky ny tenin'ny Tompo, dia raisika ao amin'ny Salamo fa 7:50. Salamo fa 7:50 ka ovakitsika ny andininy 1:10. Salamo fa 7:50 raisitsika eo amin'ny andininy voalohany ary faranatsika eo amin'ny andininy fa 1:10. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Mamindrafo amiko Andriamanitro, mamindrafo amiko, fa ianao no ialoha fa ny fanahiko. Eny amin'ny aliko ny elatrao no ialofako, mandra-pahalasa ny loza. Hitaraina amin'Andriamanitra havo indrindra aho, dia amin'Andriamanitra izay matanteraka ho ahy. Aniraka avy any an-danitra izy, ka hamonjy ahy raha miteny ratsy izay misafoaka manentsika ahy. Eny Andriamanitra aniraka ny famondram-pony sy ny fahamarinany. Ny fanahiko dia eo afovoan'ny liony. Andro eo masika aho, dia eo masin'ny zanak'olombelona. Lefina sy ny zanatsipika ny nifiny, ary sabatra maranitra ny lelany. Misandratra any ambonin'ny lanitra ianao Andriamanitro, aoko ambonin'ny tany rehetra ny voninahitra aho. Efa namela-pandrika arato, anikotra ny diako izy, ary nampitanondrika ny fanahiko. Niady lavaka teo anoloko izy, kanjo ny tenany ihany no latsaka ao anatiny. Tafatoetra ny foko Andriamanitro, eny tafatoetra ny foko. Hira sy ankalazanao aho, mifoaza ary voninahitro, mifoaza ary valia sy lokanga. Ifomaraina koa aho, hidiranao eny amin'ny vahoaka aho. Tompo, ankalazanao eny amin'ny firenenao, fa lehibe miatra amin'ny lanitra ny famondram-ponao, ary miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandratra any ambonin'ny lanitra ianao Andriamanitro, aoko ao ambonin'ny tany rehetra ny voninahitra ao. Amen. Mbola toy ny vakiteny. Mbola hotoizantsika ry havana ny fanarahana vaky ny teny soratra masina, izay hitantsika araka ny filazantsara ny soratan'i Matio 7:20, dia vakina manomboka andininy 9:30 ary ajantsika hatramin'ny 7:70. Matio 7:20 manomboka andininy 9:30 ka hatramin'ny 7:70. Ary faranantsika zany amin'ny araky ny epistily ho an'ny Hebreo 7 ka ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Hebreo 7 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa nampody ny vahoaka Jesosy, dia niditra tao an-trano izy, ary ny mpianany nakao aminy ka nanao hoe, lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Ary namaly izy ka nanao hoe, ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary dia ny zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly, ny fahararano dia ny fataperana izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andorana azy amin'ny hafa, dia toy izany no atao amin'ny fataperana izao tontolo izao. Ny zanak'olona aniraka ny anjeliny, ary ireny dia anangona ka amoaka amin'ny fanjakany ny zavatra matafotoana rehetra mba amin'izay manao meloka, dia atsipy anipy azy any amin'ny fandorona lehibe mirehetra afo izy. Any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify.
ary amin'izany ny marina dia amirapiratra tahaka ny masoandro eny amin'ny fanjakan'ny rainy izay manatsofina aoka izy eno. Koa dia tsy maintsy nodiovina tamin'ireny ny tandindony zavatra any an-danitra, fa ny tenany zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara no ireny. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana, izay tandindony tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa mba iseho ao anatrihan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ary tsy niditra izy mba anatitra ny tenany matetika, tahaka misorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny ranon-javatra hafa, fa raha izany dia tsy maintsy nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa niseho indray mandeha amin'izao andro farany izao izy mba hanafaka niota amin'ny nanaterany tenany, ary tahaka ny nanendren'ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otan'ny maro dia hiseho fanondroany tsy amin'ny ota izay miandry azy ho famonjena. Amen. Ray masino manomasinana eo famarinana hitenao famarinana. Amen. Nitondra ny afatr'Andriamanitra amintsika dia ny Ray aman-dreny président synodaly ny mpitandrina Rakotondrazana ny Andritiana fanomezan-tsoa. Mitsangana ary hanao ny hira fanampin'ny fahaenina andiny faharoa, fampahirezana ny amin'izany. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, ho aminareo ani ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra Raisy Jesoa Kristy Tompo ary ny fitariany fanamasina. Amen. Mandia volana vaovao indray isika riavako, ny volana Novambra, ary hiainantsika fiangonana ny lohahevitra vaovao dia hoe tafatoetra ny fony izay miandry ny tompo. Tafatoetra ny fony izay miandry ny tompo. Ny Salamo 7:50 no andraisantsika hafatra amin'izao andro anio izao. Ny Salamo izay hira, tononkira, vavaka, fiderana ny tompo, fifonana amin'Andriamanitra. Zany rehetra zany fangatahana, fitalahoana, zany no hitantsika ao anatin'ny bokin'ny Salamo. Ny fanekempinoana tazantsika ao anatin'ny Salamo zany. Zany hoe
hira mamehy ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ny salamo, zany hoe ireo toe-javatra rehetra, ninonina toe-javatra miseho sy mitranga eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra dia ny salamo no eo ambavany. Ataony akira izany hiderany ny tompo. Eto amin'izao salamo 750 izao dia Davida mandositra any Saoly mpanjaka, mandositra any Saoly mpanjaka, ary heverina fa ao amin'ny zoiny Adolama izay voalazan'ny Samoela voalohany 2:20 izy amin'ny fotoana eo. Davida izay mahatsiaro fa resy tondromaso eo anatrehany fahavalo ka mangataka ny famindrampon'Andriamanitra ho aminy. Mamindrafo ho amiko Andriamanitra, mamindrafo ho amiko fa ianao ny alofan'ny fanahiko. Eto amin'izao salamo izao dia hitantsika arak'izany ny toetry ny olona matoky an'Andriamanitra, toetry ny olona matoky an'Andriamanitra. Mizara roa ry havana izany raha ny hitantsika eto amin'ity salamo ity. Ny toetry ny olona matoky an'Andriamanitra dia mialoka amin'izy Andriamanitra, mialoka amin'Andriamanitra, lay fialofa, lay vatolampy fialofa, lay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ary ny faharoa ny toetry ny olona matoky an'Andriamanitra dia midera azy Andriamanitra, misandrahatany ambony lanitra ianao Andriamanitra ary aoka ambony tany rehetra ny voninahitra ao, manambara ny fahalehibeazan'Andriamanitra. Voalohany ary ny hoe toetry ny olona miankina matoky an'Andriamanitra dia mialoka amin'Andriamanitra, mialoka amin'Andriamanitra. Eto amin'izao salamo izao ry havako dia mitarainy Davida, mitaraina ilay mpiady mahery, ilay mahery fony ny Israely fa manenjika sy mifofony ainy ny fahavalony. Na ny marina kokoa dia ny hoe ilay nanangana azy ho fahavalo noho ny antony politika, satria natahorany andrombaka ny fahefana. Dia tsaroantsika tsara ny tantara ilay Saoly nafaty arivarivo Davida nafaty alinalina, ary izany nalotsika ny fony tamin'ny Davida. Ny fahavalo izay mikendry ny hamono sy andripaka, hanala ny aina mihitsy aza, ary izany ilay hoe hanao izay ratsy indrindra sy hamongotra azy tsy hoe ho amin'ny taniny velona. Saingy izao ny zavatra nisy noho ny fahafantaran'ny Davida n'Andriamanitra izay ny tompony, dia Andriamanitra no nataony loha laharana teo amin'ny fiainany. Izy no nataony fialofa, izy no nataony fiarovana amin'ireo fikasana ratsy ataon'ny fahavalo. Ary fantany tsara tamin'ny traikefa izay nanana fa mahery io Andriamanitra io, tia azy io Andriamanitra izay tompony io, ary mampandresy sy manao izay ahasoa azy amin'ny toe-javatra rehetra izay miseho. Tantara haitsika tsara ry havana, haitsika tsara ny adiny Davida sy Goliata ao amin'ny Samoela voalohany 7:20, ka nilazany eo amin'ny 5:20 ny hoe ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefona ary lefo-poy, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny miaramila ny Israely izay efa noeky anao. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako. Ary izany fahatokiny ny toetra an'Andriamanitra izany no ny safidianany
ny aloka eo ambany elatry ny tsto safidy tsara ilay Andriamanitra no any fialofana. Ry avako malala rehetra ao amin'ny tompo, toejava misy iainantsika mpanara-diny tompo ny fanenjehana. Ary zany efa mahazatra zany, matoa no manara-diny tompo dia aza gaga raha misy fanenjehana anao. Eny, mikendry ny hanala ny aina sy hamono mihitsy aza, fa saingy izao soa fa misy itony tenin'Andriamanitra itony izay mampitodika antsika amin'ny finoana marina fa Andriamanitra dia mahatoky amin'ny teniny ka tsy mamila ny voafidiny ho viraviray-pahavalo na dia eo aza ny fahalemena araka ny manofo. Ry avako malala rehetra amin'ny tompo, indraindray isika azo pakam-panahy hitady famonjena any akafa, hitady fiarovana any akafa, hamonjy ny tena araka ny eritreritsika ihany. Tsia, ao ambany elatry ny tsto, ao ambany fiarovan'Andriamanitra ihany no misy ny fiadana, ary ao ny tena fiarovana. Ary izany indrindra moa ve tsy toka efa nomeny Jesosy ny hoe izany teny izany no lazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Nefa matoky fa ahoana izy izao efa naharesy izao tontolo izao. Izao no natoko 4:20 andininy 7:30. Izany hoe toky ho an'izay hiara-panenjehana izao teny izao, toky ho an'ireo izay miaritra fijaliana sy fiafiana ho ataon'ireo izay mpiara-monina sy mpiara-miasa. Aza donoina fa i Davida no nampandresy any Saoly tamin'ny fahavalony, kanefa dia nivadika taminy, ary dia toky fampahirezana ho an'ireo izay efa navadiky ny sakaizany ihany koa itony teny itony, fa tafatoetra ny fony izay miandro ny tompo ka mialofa ao amin'Andriamanitra. Ao amin'ny ihany no ahitanao ny tena famonjena, ao amin'ny ihany no tena ahitanao ny fifaliana. Fa ny faharoa ry havako, ny toetry ny olona izay mahatoky an'Andriamanitra dia midera azy. 5 ka hatramin'ny 1:20 no ahitantsika izany. Misandrata any ambony lanitra ianao Andriamanitra, aoka ao ambonin'ny tany rehetra ny voninahitra, ary mamerina izany izy indray amin'ny 1:20. Efa voalaza teo fa enjehem-pahavalo Davida, arahin'ilay fahavalo naiza toerana misy azy, ary manenjika azy ho toy ny fiazana biby mihitsy aza ilay nananga-pahavalo azy. Eo amin'ny 1:1 ahitantsika izany hoe efa namela-pandrika arato haningotra ny diako izy, ary mampitanondrika ny fanahiko, ny ady lavaka teo an'loko izy. Izany hoe izay fomba rehetra atao ahazahoana azy dia nataony avokoa, ary indrindra manana fitaovam-piadiana hoentin'ny mamono mihitsy. Sao anefa tsy nitoetra tao anatin'ny olana Davida, tsy nitanondrika manoloana ny olana izy, fa fantany mantsy fa hain'Andriamanitra ny mamadika ny fijaliana ho fifaliana, ny fahoriana ho fandresena, ny olana ho vahaolana. Ary izany ny fampanantenana sy toky eto hoe voalaza mantsy hoe kanjo ny tenany ihany no latsaka ao anatiny. Tsy mila miady akory, tsy mila manohitra akory, fa marina ny teny Jehova hiady anareo, nareo kosangina. Indraindray isika ry havako te hamaly, te hanohitra manoloana ny tsirarin'izay atao. Hay moa avelan'Andriamanitra iseho reny mba hiderana azy, mba hankalazana azy
ao anatin'ny fitsapana mahamay ary, ao anatin'ny fisedrana izay mety hiatra manainy, dia ny fideranan'Andriamanitra, ny fitodiana amin'Andriamanitra no vahaolana atolon'izao soratra masina amintsika izao. Tafatoetra ny foko Andriamanitra, eny tafatoetra ny foko. Hira sy ankalazana, mifoaza ary voninahitra, mifoaza ary valisy lokanga, ifomaraina koa hideranao eny amin'ny vahoaka ao tompo, ankalazanao eny amin'ny firenena, fa miatra amin'ny lanitra famindraponao ary miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Ambarany dika teny eo ambonana moa eto le hoe tompo, vory vahoaka no hiderako anao, ary eo anivim-pirenena no ankalazako anao amin'ny tsalamo. Zany hoe tsy hafeniny, tsy miafina izy, fa ankariary maneho ny fahatokin'ilay mampahery azy, na ho mora na ho sarotra, na ho mamina mangidy, fantany mantsy fa tsy andao azy Andriamanitra, ary hitokiny ny fitiava sy ny famindrapony ary ny fahamarinana. Ry avaka malala rehetra ao amin'ny tompo, indraindray isika izao sy anao, indraindray dia variana amin'ny olana isika, variana amin'ny olana, ary indraindray dia difotra ao anatin'izany olana izany mihitsy aza, ka ho voahozongozona ny finoana, tsy manana eritreritra ny hitodika amin'Andriamanitra intsony, ary tsy manam-potoana ankalazana anazy Andriamanitra sy hiderana azy, fa indraindray toany metsiny aza. Nahoana Andriamanitra dia avelanao toy izao? Nahoana dia toy izao zahay ve no